Alleluia, alleluia, alleluia. Dia miarabantsika ram-pianao avy natratra nyity fotoana mahafinaritra ionatsika amin'ity fandaharana baiboly teny velona iarahanao milelan'Andriamanitra Révérend Dimy Andreasson. Ny tenin'Andriamanitra tiako hifampizarana anao dia hitantsika to amin'ny Jérémie 2:7. Jérémie 2:7 azafady. Tenin'Andriamanitra famakinao a, maliny anao a, makasika anao. Fandroany hiteny aminao ny tompo. Hoy izy, fa izaho manana ny hevitra heverako anareo. Tsy hevitra tonga loza fa fiadanana, anome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Wow! Tsara ny tompo ry havana. Mpanao tsara ny tompo. Manana hevitra hiverana asy ianao ny tompo. Ahoana ny ahafantarantsika ary ny fihevitr'Andriamanitra? Ny fihevitr'Andriamanitra dia ny baiboly no mirakitra izany fihevin'ny rehetra izany. Zay mahatonga antsika mila tia mamaky baiboly a, dia tia mandray toroteny, dia misaintsaina ny teny izay nyrenesina, dia ho mpakatony teny, dia ho ny tenin'Andriamanitra ny Josoa toko voalohany 9:9 hoe, dia ho ambinina amin'ny zavadrehetra zay ataonao ianao. Eto zany ny tiako hisarihana ny sainao hoe ny famatotra ilay fihevitr'Andriamanitra mitondra fiadanana sy ilay tenin'Andriamanitra izay norenesina ka katoavina dia mitondra fanambinana sy fahasoavana. Tsy afaka miala ny tenin'Andriamanitra tsika ry havana, satria ny tenin'Andriamanitra nolazainy baiboly any amin'ny bokyny Ebolona 2:4 hoe ary aina ho an'izay mandray azy izy ary mitondra fahasalamana ho an'ny vatany rehetra. Ny tenin'Andriamanitra rehetra manomboka amin'ny Genesis hatramin'ny Apokalipsy, raha ny tenina marina mitondra fiainana ho anao. Ny fiainana ho an'ny olombelona zany ry havana, na ho an'ny olona zanak'Andriamanitra, dia teny mitondra fifaliana. Rehefa misy olona anona ka misakafo izy ka voky, faly izy. Tsy haiko aloha ianao e, mbola tsy nahita olona ka nilaza fanoana na hoe mangetaheta ka mihinana ka nisotro dia nalahelo izy rehefa avy eo. Fa tena makasitraka mikarakara izy raha nisy mikarakara, ary raha toa ka hozy Andriamanitra mihitsy ny ta ihany mahatonga an'izao dia feno fankasitrahana tanteraka izy. Dia ohatran'izay ny tenin'Andriamanitra rehetra zany dia mahasosona tsara ho an'izay antefana. Ohatra ny tenin'Andriamanitra miteny eo amin'ny Filipiana 2:4 dia mifalia ka mifalia mandrakariva. Dia eo amin'ny Salamo 7:3 dia miravoravo eo amin'ny Jehovah, na hoe mifalia eo amin'Andriamanitra, makatsirony amin'ny tenin'Andriamanitra, dia ho azonao izay riny fonao. Wow! Mahafinaritra ilay Andriamanitsika. Mifaly fotsiny ianao dia mahazo. Isy ohatran'izany ve raha tompoko? Tsy haiko aloha ianao fa za dia raha misaintsaina zany hoe dia lokon'ny ravoravo atao anatiko. Wow! Za zany fantatra fa ny tontolo androko ity, ary fantatro fa izay mihitsy. Tsy mangataka amin'Andriamanitra kotsony aho hoe mba tahiny ny tontolo androko, fa ny ataoko dia miravoravo, mifaly eo aminy, satria raha mbola velonay na an'io no ny aminy, no ny fahasoavany, no ny fitiavany lehibe. Ahoana moa ny tsy faliko amin'izany ry havana? Tsisy ady ka tsy voatratsika miaraka aminy. Ka manasa anao a mifankazara amin'ny tsy toa, manana fotoana makina tenin'Andriamanitra, andrenesana toroteny, dia saintsaino zany, dia metsy araka izay voalaza, fa ho tahina sy ambinina ianao. Tononko izany famarinana zany makasika ianao amin'ity fotoana iarahantsika ao anatin'ity fandarany MCTV ity. Hikasika ianao ny herin'Andriamanitra, hikasika ianao ny famarina, hitsimbadika ny tantara fiainanao. Tononko ny fanasitranana, fanafahana, fitahina arakasa, ara-tokantrano, ara-pitaizana. Tononko isy fahitatsitraka, fahita-pity miaraka aminao amin'ity tontolo andro ity, amin'ity herinandro ity, dia zay rehetra atrehinao rehetra van'ny olana. Taratasy karakaraina ho vita soa. Samy tahiny tompo feno voninahitra tompoko a, manoatra amin'ny mpandesinay. Amen.